Mahafinaritra e. Betsaka ny zava-miafina mifono mistera eto amin'ny fiainan-janak'olombelona. Anisan'ireny ny atao hoe kokolampy izay tena nalaza sy fantatra any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara. Fa inona izany kokolampy? Tena misy ve sa angano ninina noforonina? Ahoana ny fitantaran'ireo nilaza fa niara-niaina sy nahita an'izany kokolampy izany? Ireo rehetr'ireo dia ho valintsika anatin'ity horonantsary fanadihadiana notontosainy ny VDF ity. Miaraba sady manasanao mba hanaraka hatramin'ny farany aza. Araka ny fanadihadiana nataonay dia any amin'ny faritry tanà Alain no tena toerana ahitana ny izany kokolampy izany. Noho izany dia niala teto amin'ny tanànan'ny Manakara ny ekipa VDF dia nihazo namonjy ny tanànan'ny Vohipeno ary avy eo kosa dia nandray ny lalam-pirenena faha-enina amby roapolo. Lavitra, sarotra ary mideza no tsy maintsy nolalovana. Noho ny tsy fisian'ny tetezana dia niampita baka teo Angado 580 kilometatra eo niala eo Vohipeno. Dia teto ihany koa no nahitanay ny olona voalohany izay lazalaza amintsika ny zavatra fantany momba n'izany hoe kokolampy zany. Dazano anarako petraka eto Angado fokotanin'ny Tambolava commune Mazorivo districtn'ny Vohipeno. Ka raha manontany ianareo ny momba anahy zaho ex-maire-ny Mazorivo teo aloha. Hiasa nahita maso fa nitantaran'ny olona eto amin'ity toerana tiky natraiza na any amin'ny Antagnala na amin'ny faritra tiky dia lazain'zareo misy fa zaho loatra amin'izao efa 20 taona nipetrako eto fa mbola nahita maso kokolampy. Misy roa karazany izy io zany raha fahitako anazy zany. Misy anankiray atao hoe torotoroka zay, vorona mahi kely zay fa manao kokokokokoko ny feony isaky ny alina. Da zay sy mifidy lera agnenoana zay fa defa hoe rehefa te hagneno izy dia magneno ohatran'ny vorona rehetrarehetra ireo. Fa izy zany lazaindreo fa mitovy feo amin'ny kokolampy hono araka ny filazan'ilay olo. Za aloha magnamarina fa sisy. Fa rehefa misy zany dona mahery vaika mahazo olo aty ambany volo aty dia lazain'zareo fa kokolampy. Nitoy hatrany ny dian'ny ekipan'ny VDF taorinan' izay fanadihadiana natao teo Angado izay. Nanohy ny akandrefana nanaraka ny lalam-pirenena faha-enina amby roapolo. Nijanona rehefa tonga teo amin'ny tanàna hoe Andakabe. Teo ihany koa no faran'ny azo alehan'ny fiarakodia 70 kilometatra andrefan'ny Vohipeno. Ny resadresantsika manaraka indray dia amina olona anankiray izay vavolombelona milaza fa tena misy izany kokolampy izany. Ino iange? Agnarako Boto Armand, mony teratany Tagnala ray, Tagnala reny, avy eto Falerivo. Ary tamin'ny andro niainan'olo taloha mahakasiky ny hoe kokolampy. Kokolampy aloha tena azo lazaina fa zava-nisy. Ary ny olo koa niaigna amin'ny fanompoasampy dia ireo kokolampy ireo nefa sy hita maso, sisy olo mahita maso. Ary tena nanany heriny io zavatra io. Nataony nombiasa ho fitovy izy io. Nombiasa mahay miaraka miaigna aminazy, miara-mipetraka aminazy. Dia izy koa mety bokoin'zareo amin'ny alalan'ny heriny maizina izy io amin'ny resaky fagnafody. Zay ny atao hoe kokolampy. Zany kokolampy zany tamin'ny andro taloha tena nanjakan'ny ny asan'ny mezy. Na tamin'ny faritra toy zany koa fa hivarotra anao, mivarotra akondro apetraka amin'ny lala eo, boaty fotsiny apetraka eo, dia avy ianao vidy akondro atagn'ny mpandeha dia
alasako any vola de alay ny zavatra vidina sy sainy hangala mihoatriny hoatry fa raha za tokony akondro de tafindrifin'igny alanao fiseho ny tompony fa anao no maka ny vidinao de ny vola apetraka tamin'ny andro taloha mbola no masina zany io aody io tamin'ny fahizay ary ny kokolampo raha ohatra fa nandrikan'igny efa nampanaoviny efa nandrika lalàna moa zay anao de fa igny nampanarahin'le tompon'ny mpivarotra ny zavatry nalanao sy ara-drariny fa raha manao ra-drariny anao azonao hoany zavatra metranao vola zay ny zava-nisy tato de misy aza manao sarin-javatra hafahafa izy ohatsy fa anao mijery azy egny de manao sary ohatra bibilava egny izy ivononao bibilava egny sy matinao hoe anao piso zany de vita anao sary anao manao de manao sary piso akaikinao de lasa magnendrika an'igny de vononao de ohatra ny sivoandre de ataonao akory de eo ny amatara akaika sy piso ka igny fa avy amin'igny resaky zavatra igny hany na matantery zay aby ny fiainafeon'ny zavatra io tato ny anarako zany de pastora Jean Kamisy André eto Falerivo Ankarimbelo itry atao hoe Kokolampy tria zavatra miray mihira amin'ambiasa manko izy io fa ny ampivavaky halan'io zay lazaiko zay ny teo hoe tety taloha de nisy eno tokoa ary tsy hitanay toy de agnoany aby ary ny feony kosa de ambarany sy tahaka ny feony zavatra resika isan'andro io hoe kokokoko io sy izy io fa voro io fa ny anazy de ndraiky mikoko hoe igny ny feony zay izy vo miekieky amizay de mikikikieky zay ny feony zay ny afantarana azy fa hoe kokolampy zay fa raha izy mikokoko io voro io agny atao hitorotoroky zay sary feony fa tsy izy zay zay ny mombany amy kokolampy teto amin'ny commune ambanivohitra Ankarimbelo no nisafidy toby ny ekipan'ny VDF amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana ity. Ny anarako feno moa zany NARINDRANJANAHARY Alain be ny tanànany commune ambanivohitra n'Ankarimbelo ao agnatin'ny districtn'ny Kongo faritra Fitovonany faritra ty Ankarimbelo misy moa zany amin'ny faritry ty tanàla ty araka ny teninao teo ny hoe mampalaza an'izay efa hatry n'izay ka hatry zao ary io de karazana biby moa zany izy io tsy haiko hoe angatra sa ina ny filaza azy fa ny masoko mbola tsy nahita fa ny sofiko efa nahen'ny feony fa teneniny hoe zany ny atao hoe kokolampy de izy io koa araka ny fiteny io de hoe misy olo afaka mibaiko azy io na afaka mitaiza azy io fa ny hambarako zany mahakasika an'izay tsy de misy fantako satria araka ny voalazako teo hoe tsy mbola nahita iaho na ny olo mitaiza anazy ara tsy fantako iza fa ny feony de fa naheno aho fa ary izy de tena hoe zavatra misy atao amin'ny faritra ty tokoa le kokolampy. Anarako zao de Ibe Janot Modeste de ny asa atao moa de katekista ny fifohazana. Amy tegna mandeha haly irery egny jiaby izy fotoa sy ampizy zany ny viniky rehefa avy izy de misy aloha misy afara de na ho avy an-tanàna anao na ho aia de sy miala igny izy maromaro agnisa fa
sy hita maso. De tamin'ny indray mandeha teto an-tanàna teto Falarivo teto misy zany nitrangan'izay zavatra zay. Tonga teto an-tanàna ahay de izy moa sy ampy zany le fagnambarana aminay. Ny hoe rehefa misy fotoana tokony ampikisahana azy de akisaky. Sy ampy. De farany amin'izay zany de nihirahira ny tanàna. De rehefa nihira egny izy, natahotra aby ny olo agnatin'ny tanàna. De fiafaranay, niala teo koa zahay fa sy nazaka nipetraka eo. Satria izy tena nihira eo agnivon'ny tanàna de na soa zany sy de eran'ny tanàna fa nagnodidididiny ny trano nisany tao zay nitrangany. Sy afaky mivela an-tany mihitsy na dia lahy antitra fa mipetraka an-dragno ao noho ny tahotra. De izy moa sy de manao akory fa de ny magneno fotsiny ny ataony de rehefa avy nagneno izy de mizano. De fanaharegnan'igny zany ny babanay de hoy izy nareo izy mihira kokolampy. Eka hoe ahay fa ahay moa babany agnatin'ny fatanorana. De sy nisalasala ahay nanaiky eka hoe ahay nanao ahay kay fa tandray mifasaropady. De ny fadiny moa dia maro zay ny zava-pady. Satria agny bibikely an-drano atao hoe foza zay. De amin'ny foza misy fadiny. De ny afo misy fadiny. De maro ny fadin'izy ireo. Izay zany sy tokisan'ny ombiasa agnapetrahana azy amin'ny resaka amin'ny fahatanorana. Fa izy zany karazana biby sy mamela raha vao ota. De sy afaka nomeny daholo ny fomba hamantarany ny hasipiriny zavatra maro samihafa ao agnatin'ny fitaizana ny kokolampy. Raha tanora saigna moa de sy afaka magnome hoe le ombiasa. Satria le biby mahay risetra. Kizy mahay risetra sy hita maso. Ny mikasika ny nataon'ny kokolampy de maro dia maro ary sy ho vita hitantarany. Fa izy zany maha biby sy hita maso azy de sy hita hetien-kevitry. Fa izy ndray sy manao tao fahatany manko izy. Raha sy miainga avy amin'ny olo zay piteza azy ihany mampiainga azy hanao zavatra hafahafa. De rehefa niresaky zany babanay de hoe ny tany tena misy azy tena mahery devoly. De farany amin'ny aombinay iny hoy izy de nitadiavy sy hita kay mazava eo ihany fa ahitra kely ihany namehezany azy ambony hazo igny. Ahitra sy tokony ahazaka ninino de afeny iny de mihanto egny zany le aomby. Fa na dia atao hoe aomby lehibe ireo zany de rehefa misy ny ataony azy de avy de maty sur place ny aomby. Indray mandeha fosiny aho na heno mikasikaigny olo de natolaky ny ombiasa amin'ny kokolampy. De rehefa avy agny le kokolampy de avy de maty sur place le olo satria tafiditra ao agnatin'le olo izy de sy zakan'igny olo de maty le olo. De avy hatrany de sy mialy firy andro de avy de maimbo ny fatin'le olo noho ny fomba fiasa. Tahaka an'izay zay mba naharesako indray mandeha. Sy maharitra elabe ny matiny fa indray andro fotsiny de avy de maimbo.
vantany voalohany mampiasa satria ny aody tsy fantatry na aody manao akory na hazo manao ahoana fa ny fotorany de fa aminazy agny de karazany maimany egny de mihinan-kinan'igny de misafosafo an'igny amy tarehy de zay mba nakatao de rehefa tonga ozy ny fotoa fa sy tazogna azy koa nareo de magnatogna toerana mangina de miresaha fa na ianay le anareo dia mahavita miresaka anareo de fizay de fa maheno izy na sy hiantso azy anareo de fa maheno izy de hoe eto anareo de mipetraky fa ay sy anao koa de fa tafasaraka teo zay ny raha fifandraisa aminazy sy misy koa de tapitra teo zany ny nanaovana azy de aty aoriana moa de nahasaro tegna amin'ny alalan'ny fivavahana. Amizao sika amy teny zao de tena sy maheno mihitsy ao le olo mitazogna azy fa na de misy ny ombiasa efa mahasaro maigna aby ny olo momba azy io ka sy de henoko koa ny hoe mbola misy ary na sy fa de efa sy de henohenoko koa. Ny mombany amin'ny Kokolampy de hita fa tena asany sampy izy io, asan-devoly. Matoa izy afaka miovaova manao sarin-javatra miseho hitan'ny maso fa ny tena endrika Kokolampy sy fantatry ny hoe akory na akory de nohon'izay zavatra zay zany de fantatry izy fa asan-devoly de rehefa nasoina amin'ny fitrangany zany ny anaran'i Jesosy de hita fa resy lahatra de sy hita mandalondalo koa, resy lahatry ny fivavaha izy fa sy manambahatra izy eo anoloan'ny fivavaha. Ny zavatra hitanay de zay hoe hainy tsy faritany ty zany ny beko anazy io taloha tamin'izy mbola teto fa amizao vava koa ny nahery dia misintaka an'izao ny Kokolampy noho ny herin'i Jesosy.